dia amaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Matio 5:20-9. Miray fo amin'ireo sahirana an Jesosy Kristy ary anisan'ny mahasarotiny an Jesosy mihitsy ny mahakasika an'ity hoe madinika sy ny sahirana ity. Ahoana ny ambarany? Izay nataonareo tamin'ireny madinika ireny dia nataonareo tamiko ihany koa. Ka miray fo amin'ny madinika amin'ireo sahirana i Jesosy Kristy. Fenoan'Andriamanitra ny fahatsarany izao tontolo izao kanefa taorian'ny fahotana dia tonga ihany koa ny fahasahiranana, ny fahavoazana ny amin'ireo olana maro isan-karazany fahantrana teraka ny toe-javatra mitranga eto amin'izao tontolo izao. Navela hampidina antsika ny mahatra sy ny sahirana. Izao anefa tsy afa-tsiny isika ny amin'ny fomba tsy hanampiditsika n'ireny mahatra sy sahirana. Hitantsika eny an-dalambe amin'ny toerana rehetra tena feno sahirana sy mahatra ny fiarahamonina izay misy antsika. Mila ny fahalalan-tana antsika izy ireny. Alayvi sara an-tsaina ngery namana hoe ianao misakafo any mpitoloany amin'ny tokantranonao fa any mbadika any ao akaiky ny tranonao fa nila amintsika misy olona mitofezaka vokatry ny anoanana. Be dehibe ny tratran'izany toe-javatra zany. Eo amin'ireo tontolo kristianina dia be dehibe ny volalany amin'ny fisehosehoana tafahoatra, ny firavaka sy ny haingo izay tsy akasitra an'Andriamanitra. Kanefa dia vidintsika, iravantsika, isalorantsika, ahafahantsika maneho no mahaizantsika. Ao akaikintsika nefa dia misy olona nona, sahirana ary dia tena mitofezaka vokatry ny fahantrana. Inona ary no lazaintsika mambo ny fiangonana ny kristianina rehetra manoloana an'izany toe-javatra izany? Rehefa tonga ny andro lehiben'i Jehovah, mieritreritra ve tsika fa ho afamaina amin'ny tsirambina nataontsika amin'ny fandaniana ny volantsika amin'ny tsy toko tsy foroana amin'ireo toe-javatra tsy araka an'Andriamanitra kanefa manodidina antsika misy olona sahirana. Misy vehivavy milaza fa manana toe-panaraka an'Andriamanitra, miravaka amin'ny tanana sy ny sofiny, miravaka lafo vidy kanefa dia misy fahantrana manodidina azy eo amin'ny mpiara-monina aminy. Ahoana ho Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 5:20-2 sy ny 3:20 zao nambarany tenin'Andriamanitra: nonao fa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho fa tsy mba nampisotroinareo, narary sy tao an-tranomaizina nefa tsy mba novanginareo. Dia hoy koa Jesosy Kristy amin'ireo olo-marina izay nanokana ny fiainana ny tsinjony madinika ao amin'ny Matio 5:20-5:30 sy 4:30 hoy ny ambarany hoe: nonao dia namenareo hanina, nangetaheta dia nampisotroinareo, nivahiny aho dia nampiatranoinareo, tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaboinareo, tao an-tranomaizina dia novanginareo. Dia hoy Jesosy hoe rehefa miray fo amin'ny nona sy ny madinika dia miray fo amin'i Jesosy Kristy. Ry namana, inona ny voka-tsoa, valosoa azo amin'ny fikarakarana an'ireny madinika ireny? Matio 5:20-4. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireny rahalahyko kely indrindra ireny no nataonareo tamiko ihany koa. Mampirisika antsika mba hiasa ho amin'ny madinika. Isaorana ny tompo fa efa be dehibe ny fikambanana manao asa soa, mandahan-tena, mandany vola. Misy an'izany hoe 3F zany, fitiavana, fanantenana, fifanampiana. Misy an'ireo service communautaire manao asa soa, manangana trano mihitsy dia atobaka ao isan-kerinandro ny zay fohin'ny mpivavaka ao aminy mba homena any-mahatra sy ny sahirana. Misy ny be dehibe manao asa soa amin'ireny mahatra sahirana ireny. Amprisina intsika hanao an'ireny. Kanefa izao mbola be dehibe ny azontsika atao ho an'ireny sahirana ireny. Miasa ho an'Andriamanitra isika rehefa manampy ny nona, ny mahatra sy ny kamboty. Ny tompo hitantsika ary hanome antsika be dehibe mba hahafahantsika manao asa soa amin'ny manodidina antsika. Hivavaka isika. Tompo tsara misaotra anao izay tianay loatra ianao, manome hafatra lehibe mba hahafahanay mikarakara ny mahatra sy ny sahirana, ireo kamboty, ny mpitondran-tena, ireo voafonja. Tompo tsara misaotra anao izay fa miara-miasa aminay ianao ary ampatsahivonay mandrakariva fa tokony hanome ho azy ireny izay mba hahafana mamonjy azy ireny
mba hahatonga azy ireny hahatsapa ny fitiavanao ta io ny tsiraray avy aminay ary zay laninay tamin'izy ireny dia honeranao be dehibe ihany koa amin'ny anaranao Jesosy tompo amen.